Kristianina mandray andraikitra mba hanarina indray ny firenena. Miainga avy amin'ny fananana fahalalana nefa izany mila mandray andraikitra tokoa isika kristianina. Fomba iray ananana hevitra mampivelatra ny fiveloman'ny tsirairay ity fiofanana ity izay atolotry Marc Karamiarin-Jatovo. Na ianao efa miasa na ianao mbola vao eo am-pitadiavana asa. Izany rehetra izany na satria tsika kristianina tompona andraikitra dia misy fiofanana ho atao izy kristinodam-paharatany efa voalamina sy voarindra manerina synodam-paharatany enina ambinipolo ny fiofanana ho antsika kristianina efitsekely kristianina efitsekely eny fa anaty efitsekely aza dia antsoina hanatrika izany. Koa izay dia onivon'ny mpianakitra foibe jery hoe ahoana ny fomba ahafahana mifanolotra hevitra ho an'ny kristianina rehetra manerana indrindra ny efitsekely manerana Madagasikara. Dia misy ny fiofanana io ny anjarantsika synodam-paharatany Antananarivo Atsimo dia amin'ny 15 ny volana May andro alakamisy izy io ao amin'ny efitsekely malaza Gilead. Fiofanana momba ny antsoina hoe ahoana no atao ahafahana mamorona sy nanatsara ny asa eo am-pelatany. Arona fifamekilasy ny ankabeazantsika fa tena ilaitsika na lesona zay zarana tamintsika rany dia ampiara ahoana ny fomba ahafahana manatsara ny fidiram-bola. Rehefa miditra ny vola tombon-drakitra, rehefa mitombon-drakitra afaka manao ezaka tsara tsika voka dehibe maro samihafa. Enonivon'ny fitandremana dia mamezaka isika synodam-paharatany manefa ledidy. Fa amin'izao fotoana izao na mijery tatitra izay eo amin'ny mpianakitra foibe dehibe synodam-paharatany mbola maro, mbola somary sahirana amin'ny famontana an'izany didy dia anapa-kevitra ny hoe andiary ny fanometana na iza na izy na mpianatra na tsy masa na ny miasa Europe na miasa zone France na eo fa miasa tena tongava ho amin'izany fotoana izany fa tena tsy mangafanasana riaka dia tongava fa tena zava-dehibe teny mba manentsika teo amin'ny hoe mila tompona andraikitsika eo anivon'ny tokantrano eo anivon'ny fiarahamonina ka indrindra ho amin'ny fampandrosoana an'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Eny amin'ny efitsikely Gilead malaza indray araka izany ny fotoana ho amin'ny ity fampiofanana mikasika ny famoronana asa amin'ny 15 May 2023. Nambara tamin'ity androany ity moa zany ny amin'ny ilay fifanana sy conférence lehibe zay atao synodam-paharatany Antananarivo Atsimo. Everina fa ho tonga maro ary eto dia manentana ny kristianina rehetra izany synodam-paharatany Antananarivo Atsimo zany ny amin'ny 15 ny volana May ho avy zao ao amin'ny efitsikely malaza Gilead. Tongava tompo fa tena zava-dehibe tena ho an'ny fiainanao araka ny fifarana zay nambara antsika dekorin'androany tongava avotiny fiainanao, avotiny fiangonanao, avotiny fianakavianao, avotiny firenena miainga ho amin'izany fifarana izany satria tena zava-dehibe ho an'ny olona tsirairay, ho an'ny kristiana tsirairay ny fananana asa. Ka dia mbola mamerina antsika ako fa 15 volana May ao amin'ny FCKM malaza Gilead atao rano fotsy ny fotoan-dehibe ho antsika synodam-paharatany Antananarivo Atsimo.